volana Janoary taona 2024. Masina Maria renin'Andriamanitra, renin'Andriamanitra sy mpanjakan'ny fiadanana i Masina Maria. Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka, nalaina tao amin'ny toko 2 andinin'ny fahinana ambin'ny folo hatramin'ny 20. Nahita ny Maria sy Jôsefa ary ny Zazakely izy ireo. Rehefa afaka ny havaloana dia natao hoe Jesoa ny Anarany. Tamin'izany andro izany dia nandeha haingana nankany Betilehema ny mpiandry ondry, ka nahita ny Maria sy Jôsefa ary ny Zazakely mandry amin'ny fihinanam-bilona. Ary rehefa nahita izy ireo dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazain'ny mpiandry ondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao am-pony, ary nody ny mpiandry ondry nidera sy nankalaza an'Andriamanitra noho ny zavatra reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy. Ary rehefa afaka ny havaloan'andro ka hofirana ny zaza, dia natao hoe Jesoa no Anarany, araka ilay nataon'ny anjely, fony tsy mbola nitoritorony natao an-kibo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.